Géométre expert ihany tompoko no afaka miteny hoe mety na tsy mety io apara io, tsy mety io fa ovay afaka manasazy ny géométre expert manao tototo izy ka raha ohatra ka tiatsika ny hiaro malagasy amin'ny resaka ady tany dia kendreo fadio ohatra ny anak'Andriamaso tandrovo raha fanak'Andriamaso ny ordre géométre expert fa mamono ny ordre géométre expert tsika dia miazakazaka makany amin'ny fampitombona avo eny avy telo eny ny ady tany eto Madagasikara ary mampirongatra ny kolikoly eo anivony sehatra ny fanantany ao amin'ny service topographique satria lasa juge parti lay géomètre expert fonctionnaire dia izy no afaka miteny hoe ekeko na tsekeko ka rehefa tezitra ny olona efa maika le olona dia tsy maintsy hiditra amin'ny kolikoly rehefa aveo dia izany ve mitadiavitsika eto Madagasikara ka tsy miverindana ny amin'ny rondato taona lasa vetsika amin'ny fotoana zay ka zay dia miteny miantso ny assemblée nationale izay mbola mety hiverina aminareo io projet de loi io zay miteny hoe voté rejeté io loi io rejeté io fa aza voté io nareo fa anti économique io anti entrepreneurial zay koa miangavy ny gouvernement raha mandeha fahendenanareo ary olona napetraka an'Andriamanitra hitondra ny firenena dia miteny zay hoe anti économique io destruction des entreprises des jeunes malagasy ka miangavy zay hoe ajanony io projet de loi io miangavy koa zay ny ao amin'ny Sénat ajano aza voté an'io rejeté io projet de loi io miantso ny HCC koa zahay mba hijery akaiky hoe anti constitutionnel ve sa ao anatin'ny le projet de loi zay midétruire entreprise na jeune malagasy zany miantso société civile zahay ny bailleur de fonds ny investisseur sy ireo rehetra zay mety afaka mi-influencer ny comportement ny décideur politique eto Madagasikara mba ajanona io projet de loi io fa zay kosa miangavy meo fotoana zahay etsy mangataka be debe meo fotoana 10 taona fotsiny zahay ny ordre géométre expert fa porofona aminareo fa zahay on est capable de faire d'apporter des grands changements eto Madagasikara eo anatin'ny sehatra ny géométre expert zahay manana capacité entrepreneuriale tsy tapé spécial afaka développer partenariat zay any ivelany afaka développer partenariat zay amin'ny bailleur de fonds amin'ny partenaire financier partenaire technique afaka développer partenariat zay any amin'ny fédération internationale de géomètre fédération francophone de géomètre ary afaka développer partenariat zay amin'ny constructeur des matériels topographiques afany miteny hoe afaka mividy matériel ny tanora malagasy ny géomètre expert fa manao paiement isam-bolana ao anatin'ny 10 taona azotsika atao zany efa expert zay tsy expert géomètre ihany zahay fa expert en développement, création et redressement d'entreprise satria zahay zay miteny zao dia manam-pahaizana mikasika ny promotion, développement ny création d'entreprise ny culture entrepreneuriale zay mangataka meo fotoana fotsiny zay fa 8% aminareo fa mahay zay ary afaka nous avons la foi capable de déplacer des montagnes fa miangavy zay hoe ameo fotoana zay esanay fa azapota basy mbola vo 7 mois zay zao miasa vo 3 mois 4 mois nazao reny décret io ka dia nahoana sady mipota basina 38 ans 42 ans tsika niaina tamin'ny période transitoire teo natonga fampitera teo amin'ny sehatra ny géomètre sermenté na géomètre expert maninona tsy antsika ve 10 taona angatany zay mbola vo à peine 3 mois 4 mois zay nazao reny décret de la zatsika fa tsy mety sady le izy tsura tompo fa oka mba hiasa zay fa fanay mamparoso Madagasikara le lalàna zany de izy hoe lasa mametaka ny géomètre expert panjakana mifaninana amin'ny géomètre expert privé si possible zany raha si possible de tafavoany géomètre expert privé raha ifaninana amin'ny géomètre expert panjakana ny angatana koa de zao lay eo amin'ny service topographique de misy natao hoe droit de conservation 2% valeur dans les terrains ina nge tena lafo raha totsika valeur na tany 1 milliard d'ariary le tany valeur zay 2% zay kama 20 millions d'ariary 20 millions d'ariary zay no le olona kanefa raha tany 1 milliard d'ariary zany géomètre expert bet tsy malany mety 5 millions 5 millions d'ariary na 2 millions d'ariary 3 millions d'ariary alainy amizay ka ny volalain'ny fanjakana zany ny tena malafo amin'ny zavatra io fa tsy ny alain'ny privé akory tsy alain'ny expert privé ary ity ny amba article marine ohatran'izany koa ny frais ny droit aloha any amin'ny enregistrement koa zay mety malafo an'le izy ary raha samy ireo intervenant na mpandray anjara eo amin'ny resaka fananantany ao nge misy notaire
manao mandray jara amin'io izy mba antanio koa izy hoe manao ahoana ny volalagny amin'ny resaka fanatany fa tsy géomètre expert foana no resaka hoe lafo faharoa misy avocat raha misy ady-tany mba antanio ny avocat hoe manao ahoana ny volalagny lafo sa mora raha oharina amin'ny géomètre expert fa za mino hoe mety azo everina hoe tsy lafo géomètre expert fa fanaratsiana sy ny tena marina manko ny tena marina ny tena buan'ny proposition de loi io hoe tena marina dia zao hoe les zones économiques spéciales zay izy dafady zay izy gros investisseur ho avy eto Madagasikara ny andrefeny io ngeny mety mamay andreo namana géomètre expert fanjakany satria marché juteux io ilay zone d'investissement agricole marché juteux io ny tany navelan'ny fanjakana navelan'ny colon zay iverina fanjakana marché juteux io ao anatin'izay koa lay ro marché na promoteur immobilier reo presque nge géomètre expert fanjakana nge manao andreo hoe ny grand projet minier géomètre expert fanjakana nge tena manao andreo hoe ka tsy problème na vahoaka le hoe tsy ny pouvoir d'achat vahoaka kely ny olana fa any am'le hoe votsitra i gros marché reo fa lasa privé dia zay mahatonga hoe miazakazaka aingana sao ho tara faharoa manaraka an'izay azadino ange any amin'ny enregistrement koa mbola misy vola aloha any maninona raha enina ny andro mba tsy hampalafo be le fanaovana resaka immatriculation foncière fa ty misy zavatra teneniko raha miteny ny olona hoe lafo be olo ny géomètre expert privé za aloha dia miteny hoe tsy lafo izy satria mitovy ihany ny prix alaindreo fa nenay mo misy facture fa nenay tsisy facture de titre fa nenay misy facture nenay mazava be nendreo tsisy facture fa atao miafina any dia lasa rane mora ny azy satria le aseho ty nge tsy le miseho ne noinone fa le tsy miseho any tena zava-dehibe dia mitovy ihany mbola mihoatra aza zay nge nahita mbola mihoatra aza mivolalainy mihoatra no privé nefa nge izy nge tsy mandohetra tsy manana piasa karamena tsisy loyer payena tsisy charge de structure payena dia mazavatra fa mahafaty le privé izy zany satria manana avantage concurrentiel par rapport amin'ny privé zany ny olana lay zany am'le resaka inam dia zay hoe mivoaka ingénieur avy any amin'ny polytechnique leky izy ohatra géomètre topographe si efa afaka tonga dia iny diplôme d'ingénieur géomètre topographe niny dia efa ahafahany miditra géomètre expert 2 ans de stage lalàna zay mivoaka io dia milaza hoe rehefa tafiditra any amin'ny inam leky izy manao formation 2 ans dia avy hatrany dia heritaona ihany ao amin'ny fanjakana anaovany stage tsy ampy zany c'est-à-dire fa ny topographie dia technique de pointe ary tena de très haut niveau zay dia mahita fa any andafy any France zay nisany efa fa manana expérience be deabe amin'ity géomètre expert ty dia ny olona raha formation bac plus 2 bac plus 2 dans stage 10 ans zay vao manao examen DPLG diplôme de géomètre expert délivré par le gouvernement zay izy vao manao asana géomètre expert bac plus 2 en topographie géomètre topographe plus 10 ans d'expérience tany amin'ny entreprise privée géomètre expert ary manao examen telo zany fepetra fenona zay vao manimiazo ny géomètre expert any amin'ny nama zany dia zao le ingénieur géomètre topo avy any amin'ny poli tsisy olana aminay satria fa manana diplôme ilana izy fa le ingénieur BTP ingénieur hydraulique misy koa za mo le mety hoe avy any amin'ny privé dia zay mbola tsy ekeny ordre des ingénieurs géomètre diplôme andreny satria fa ny ordre tokony manana moadira dia zay dia mahita hoe tsy ampy tompoko ny formation 2 ans any amin'ny nam fa ny formation d'ingénieur dia 3 ans cycle d'ingénieur plus 2 ans ny préparatoire zany hoe 10 taona zany vao mahazo diplôme d'ingénieur ka ho any ingénieur zany dia efa navita formation 2 ans any préparatoire dia manao 3 ans izy minimum zany ny formation d'ingénieur dia telo taona après bac plus 2 raha manana licence ianao na manana maîtrise dia avy hatrany dia manao formation d'ingénieur dia manao 3 ans zany eo zany tena hoe technique d'ingénieur no ianarana amin'izay fotoana zay fa les 2 ans le lecteur dia manao mathématique sy physique maths sup maths spécial zany ho an'ny ingénieur dia ny olana zany am'le enam zany dia zao ny fieverana fa misy miracle rehefa tonga any amin'ny enam le olona dia lasa mahay tampotampoka teo dia zay nefa ny 18 ans napianatany amin'ny polytechnique ny formenay ingénieur géomètre topo fa hatramin'izao dia mbola miteny zay fa ro namanay géomètre expert dia mila ho formena mila ho faniny mbola tsy ampy ny fahaiza manao ny ka raha tsisy ny ordre dia tsy afaka mandeha eo fa ro miaraka an'izany zahay dia mila ny rehefa miditra ty amin'ny ordre de géomètre expert dia takinay ny numéro d'inscription amin'ny tableau de l'ordre des ingénieurs satria ny olona anankiray zay manana diplôme d'ingénieur tsy afaka mampiasa ny titre d'ingénieur izy raha tsy inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs de Madagascar zay zany ny orananay am'le diplôme ny enam satria
BTP, nous avons 2 ans de formation en topographie, et même stage, il y a 3 ans. 2 ans de formation plus 1 an de stage, 3 ans. L'ingénieur topographe, je vais mettre le topo, 5 ans de formation, mais 2 ans de stage, 7 ans. Mais tu fais nul dans 7 ans, 5 ans plus 2 ans de stage, il y a nul là, il y a 3 ans. Mais tu fais Madagascar, zaidi matunda tiketi kama za kututu tiketi Madagascar de data vetike rairetu le ulla no contrôle no vérification itara sana marna ni asan je mettre expert privé mon fiton de 2 ans de formation plus 1 an de stage ni riamni je mettre expert quand quand mitrenam dia ba si ridicule la vezane ulla no formation 7 ans non de utsarai nous le tient parce que ton ingénieur de BTP je mettre en topo en ma BTP de ingénierie ici. Fait topographie de 2 ans de formation après baccalauréat. Quand nous avons 3 ans dans nos topographie, quand nous avons maîtriser le diplômé BTP, puis un an de stage, ni technique de pointe dans la topographie. C'est un peu armé, Rio nous en nous connaît, litige foncier, il y a sa case à cabeça, il est où la vérifier si nous contrôlons, si mahai, rawar nam le où le contrôler, si le vérifier. C'est tout comme on a entendu, manaput Kenya, je vais mettre expert, ni fano bananzanwe, où la 2 ans de formation plus 1 an de stage, en des contrôler, en des vérifier, ni à sa nul, 5 ans de formation plus 2 ans de stage.